Voahitsakitsaka ny andinin'ny faha 180 amin'ny lalàna mifehy ny fifidianana hoy ny mpanao politika sasany. Hita miharihary amin'ny fitetezam-pahatra atao koa moa ny filoham-pirenena any amin'ny tsy miafina maneho fa manohana ireo kandidata solombavambaoka mitovy loko politika aminy, matsilazana hoe kandidatam-panjakana. Ny anaran'ilay vondrona politika aza moa mitondra ny anaran'ny filoham-pirenena izay androm-panjakana rahateo. Sary izany efa miparitaka teny amin'ny tambajotran serasera izany maneho ny fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiaradia aminy tato anatin'izao fampielezan-kevitra ny fifidianana solombavambaoka izao. Tao ny fitanjorana amin'ny kodiaran-droa tsy nisy nitondra aroloka nefa dia nojerim-potsiny satria nitafy loko volomboasary. Tao ny nampahafantatra laharana tokony fidiana tany anatina sekoly. Ny mametraka afisy eny rehetra eny tsy ankifidy na aiza io toerana io na aiza. Nilaza ny tsy hitsitsy amin'ireo mpandika lalàna moa ny filohan'ny HCC ny teny koa ny seny fa tsy hanisy fanavakavahana. Miandry ny lojikan-javatra manoloana ny zava-mitranga rehetra amin'izao fotoana izao ny olom-pirenena sy ny mpanara-baovao. Aiza ilay hoe fandraisana andraikitra sy fepetra ary tsy fitanilana sa lasa kovavany sy kobakambava fotsiny e. Nanao fanambarana maneho ny fanohanana sy fijoroana ho an'ny zotra-pifidianana mangarara azo antoka tsy mitanila andraisan'ny rehetra anjara ao anatin'ny fitoniana ary koa ny fiheverana ho zava-dehibe ny fanajana tany-tandalàna sy ireo fahalalana fototra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny maso ivoan'ny fondrona Eoropeanina, Etazonia, Frantsa, Allemagne, Grande-Bretagne, Suisse ary ny Organisation Internationale de la Francophonie androany. Izao dingana vaovao izao ao anatin'ny fanamafisahorona ireo androm-panjakana malagasy dia fotoana manan-danja hoy izy ireo. Makasitraka ny fandraisana anjara nataon'ireo mpisehatra maro eo amin'ny tontolon'ny politika ao anatin'ny rafitra fifidianana solombavambaoka ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary mankahery ireo olom-pirenena rehetra mba handray anjara mavitrika amin'ny latsabatso izay atao ny 20 Mey ho avy izao. Manara-maso akaiky ihany koa no mety ho fizotran'ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana moa izy ireo. Andao amin'izay mijerena ny tanindrazana fa tsisy ninona ity ny olona lasa i Madagasikara voe milety ao anatin'ny fahantrano satria ny profil'ny administration apetraky Madagasikara tsy fantatra iza nanao inona ny mission atsika, tsy misy ninona mazava fa dia hoe samy manao izay tiana atao fotsiny dia démonstration sisa ny efa rahan'ny mpitondra fanjakana mba ahafahana manombotra ny fitokisan'ny voka sy manafitra le faiblesse. Tena faible ny fitoka atsorona mihitsy mba ahafahana tanenyetrerika ambany be io ny zavatra tantanana ambony be aty katalakirenena zany dia mila kapasité ambony be au niveau zany ny zavatra taon'ny fitondram-panjakana aty ambany aty tsy mampaninona amin'ny resaka zany mba ahafahana mila mietrerika. Pentecote ho avy inona ny zavatra misy ireo foto-drafikasa izay napetraka fitondram-panjakana izay tsy mamaly akory ny filan'ny firenena. Ataon'ny vahoaka malagasy inona Colisée, ataon'ny malagasy inona lingiligy na télécabine lingiligy na téléphérique moa zany. Nefa firy millions de dollars, firy millions vola lany nanaovana an'ireny zavatra ireny. Iza ny baby an'izay? Mission afro-française atao amatitra Madagasikara tsy afaka ao anatin'ny fanjanahantany izay midika amin'ny fahatongavan'ny SADC. Ka aminay zany tsy misy tokony ilana ny SADC malagasy amin'ny manao an'ity zavatra ity. Fa raha ny hevitry ny SADC no arahantsika dia efa potika hatramin'ny ela ny firenena SADC misy ninona natao te sorokreto fa io fitondram-panjakana io dia tsy afaka akory izy mieta ny logikany hoe zao ny kapasité, zao ny politika apetraka ahafahana manala Madagasikara ao anatin'ny firenena. Eto ary mbola fandrosoana andresana, tsy fandrosoana intsony ny ilaina fa fampivoarana sy fivoarana. Resaka terminologie dia efa diso. Fa fampivoarana firenena zany tompoko tsy resaka politika zany fa resaka kapasité intellectuelle ambony be ary mila fetsy no namanao anao rehefa mitondra firenena fa tsy hoe zay te hitondra dia mitondra. Tsy mifampitahorana no tsy hanaovan-javatra vao mainka ary manome hery zany hoe misangana arovy ny tanindrazanao azavao amin'ny vahoaka ny tena maro no mba ahafahan'ny vahoaka mietreritra. Ny marefo mianjajara vitana amin'ny janahary. Zany ny zavatra misy eto Madagasikara. Zany ve dia mbola velany tohizana lavabe intsony
tapao io fa aza manaky endenana ntsony aroka mitandaka nytondrakoina fa tapitra paketo ma ny vahoaka malagasy manerana de mbola manaitra ny vahoaka malagasy ny tokotrano fokon'olona mihitsy isaparitra de tokony andray andraiky am'izao fanavita tanindrazana zao ny fokon'olona isaparitra manomboka any amin'ny fokotany ny votofokon'olona isa commune tandremo mbola manao adosoana sanatria mivava am'ty manety fa ahitan-dozy io satria efa fantatra fa tsy mitondra amin'ny firenena makay za izao raha-mpanjanana napetraka zao. Fa tsy fampin'ny vola mihodina eto amin'ny firenena mihitsy mahatonga ny firenena farany mahantra zany. Isan'ny miteraka vola mihodina eto amin'ny firenena ihany koa ireny resaka tampikarama ireny, hoy ny mpandinika raharaham-pirenena Dany Rakotoson. Ka amiko zavatra lôjika mihitsy zany hoe misy tampikarama satria tadidio tsara fa tararany zavatra misy eto amin'ny firenena tadidio fa ny firenentsika mbola isan'ny firenena faran'izay mahantra foana io averimberina matetika mila volontsika ny tampikarama ohatran'ireny zany zavatra ilainy reny tadidio fa mihodina amin'ny économie foana reny amin'ny resaka économie zany hoe iny vola iny koe akototsy rehefa azongia préfet na azongia maire de hondanany fa anaovany zavatra anaovana amin'ny fiainany fotsiny ara hoe andehana mividy vitanana vary iny andehana de mampihodina ny économie. Tokony lôjika aza hoy izy ny fampitomboana ny fampisitrahana izany na ho an'ireo orinasa tsy miankina na ho an'ny miankina amin'ny fanjakana satria tadio izy fa mbola firenena farany mahantra isika ka mila vola noho izany. Ny ekena foana ny zavatra matoa avoakan'ny conseil de gouvernement ohatran'ireny zany izy de indrindra mba hatsara satria mipetrahanao amin'ny toeran'ny olona anankiray hoe manao asa ianao amin'ny firma rainy ianao foazina misy olana ary misy insécurité ary misy anona nefa ianao tsy mahazo tampikarama akoatran'ny karamanao isam-bolana no tokony mazava tsara izahan'ny fitondram-panjakana izahan'ny institution rehetrarehetra manao serasera manao communication mazava tsara mba tsy hisiny de mauvaise interprétation na mauvaise langue izy ny fiteny vazaha.